volana vitsivitsy lasa zay ary andro vitsivitsy lasa dia ny fanjavonana zanaka malagasy fahafatesana zanaka malagasy zay vonoina misy ny tsy hita ny taovany aminazy any a zavatra tena mahatsiravina marikoriko ny tenako a dia mitendreny Andriamatoa filohan'ny fanavaozana mitantana ny gouvernement roa ny tena zavatra lehibe napetrany amiko a ny voalohany dia ny hoe amaly ny filana maika anyvoaka malagasy. Ny faharoa manatanteraka ny tetikasa amin'ny fanavaozana dia nasia ny fanampiny dia ny hoe ny ampiray ny malagasy. Ny zava-mitranga dia zao maty ny zanaka malagasy. Taratasy nalefa n'Andriamatoa filoha taty amiko dia ny hoe ny tombotsoan'ny malagasy irery ihany no tompoinao ao. Marary ny aina tompoko mahita ny zanatsika vonoina ohatran'ireny. Efa volana vitsivitsy no niresana teto tsy afaka andefitra ny tenako amin'ny maha-Prime Ministre ny amin'ny fikitikitiana ny ainy malagasy satria malagasy aho ny safidy onona eto raha teo ny safidy anompo ny malagasy dia anisan'ny olona ny tompoiko reny vonoina reny nompo amin'ny ray aman-dreny ny tenako maka hery misy moa ny fiapetra efa napetraka nefa kosa ady ity ka na iza ao ambadiky reny vonon'olona eto reny anakorontanana zao fanavaozana efa mandeha zao za tsy mandefitra vonona hiatrika aby tsy maintsy tafavoaka koro malagasy eo ambaniny fitarian'ny filohan'ny fanavaozana ty fanavaozana ty satria ny olona manakana an'ity dia faly amin'ny fahorian'ny malagasy samy malala ny fahoriana nisy tetotsika nietsika ny vahoaka tonga am'izao fanavaozana zao dia korontanina amina von'olona aksesy mbola tsisy sorti teto Madagasikara raha fitadidiko nahita ihany tsika tamin'ny fotoanandro kidnapping fa ny kidnapping dia mitaky vola le olona nahita tsika hoe zazavavy kely tsy hita dia rehefa hita ny ampitso na afaka roa andro dia hoe ohatrany nitsindronina rongony angamba na drogue fa ity tena hafa tonga dia tsy hita dia avy eo maty tsy hita dia avy eo maty aksesesy ny androany fotsiny mandritra ny fivoriana eo amin'ny filan-kevitry ny gouvernement jery Facebook ianao isaky ny adiny firy minitra mahita hoe zao andray tsy andefitra zay miantso fitoniana kosa nefany ho antsika rehetra satria baiko entitra no nomeko andreo ministera voakasika ireo tena entitra misy ao fepetra fanenjena andreo olona reo manamafy ny miantso ampio kosa mpitandro filaminana antsika mamantatra n'ireny olona reny misy fanenjenao hatramin'ny ministera amin'ny fitsarana nahazo baiko tsy misangisangy ty misy fepetra fisoroana mety efehitanareo any ny présence andreo force atsika reo dia zay no anentanana atsika mitoniery malagasy tsy maintsy ajanontsika zao zava-doza zao dia mbola nome andindiny anareo reo tompona ndraiky raha manatanteraka ny baiko izay nomeko averiko ihany tsy misy manakana nyty fanavaozana ty ka ho avela am'izao fa tsy maintsy tanteraka ty mba hiadanina ny tsika zay velona am'izao indrindra fa nitaranako tsika mafy loatra zay nahazo malagasy taloha teo zay ampy zay ho any tanindrazana.